izao no anontanianao de aoka fao. Tsy makivy tsy mety sasatra, tsika tily miasa fatratra. Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao indray zay ry Jesosy Tompo fa nahazo ity fotoana ity indray ahafahanay mandre ny teny sy tantara mamy avy aminao. Dia mamindrafo aminay mandrakariva no mifahotana izay nataonay ry Tompo, dia ny fanainao masina ny ampazava ny lalanay amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana azy vavaka izany. Amen. Ry sekoly alaty malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nisy oratra masina voalahatra ho vakina amin'izao alahady fa 8:10 manaraka ny trinité izao, dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matthieu 7:1 ka hatramin'ny 9:9. Matthieu 7:1 ka hatramin'ny 9. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niondrana antsamby kely Jesosy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro misy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe: matroky anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoran-dalàna sasany nanao anakapo hoe: tendrasy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe: nahoana ny mieritreri-dratsy ao am-ponareo, fa iza moa ny moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany amela eloka, dia ho izy tamin'ilay marary ny paralysisa: mitsangana, betao ny fandrianao ka modia any an-tranonao. De nitsangana izy ka lasa mody tany an-tranony. Ary vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Amen. Zavatra anankiroa no tiana ho tsindriana amin'ity tantara ity. Ny voalohany dia ny mahazava-dehibe ny finoana amin'ny fomba fiainantsika amin'ny Jesosy, ary ny maha-Andriamanitra mpamelan-keloka an'i Jesosy. Matetika manko rehefa mivavaka isika, rehefa mizavatra angatantsika, dia mihevitra isika fa arakaraka ny zavatra ataontsika no hamalian'Andriamanitra vavaka atsika. Raha jerenao ohatray hoe tsy maninona, kanefa raha dia ny analala dia mitarika antsika any amin'ny zavatra ratsy izay, satria nahoana lasa mitrentsika arakaraka ny zavatra ataontsika hoe mivavaka impolo isan'andro, na hoe mifadianina, dia izay no azahoana valim-bavaka. Ka raha izay tokoa ny toetrantsika dia tsy mety, satria lasa miankina amintsika zany nanaovana izany, kanefa isika aza diny fa feno fahotana. Fa araka ny zava-misy eto dia izao, ny finoana ihany no mavonjy, satria izao Jesosy dia ny finoana ihany no jerena. Dia fanoan Jesosy moa no miteny rehefa avy manasitrana olona dia hoe ny finoanao no
navonjy anao. Zay indrindra ny finoana rery ihany, tsy misy zavatra afaka ohatran'izay. Rehefa eo le finoana de zay nitan'i Jesosy de mamaly vavaka izy. Raha mijery tsara zao ntsika ny zavatra nataon'ireto olona ireto de noentiny teo amin'ny Jesosy reto olona de zay no zava-dehibe tamin'i Jesosy. Raha mijery an'io tantara io any amin'ny filazantsara hafa isika de ahita fa nanala tafo reo olona reo, tsy tafotranony io fa ny olona de tena simbainy mihitsy ny tafotran'le olona hitondranan'io namany io. Zavatra tsy mety zany, saingy zao le finoana no hitan'i Jesosy hoe reto olona reto te hanatona na de mpanota azy. Zay no zava-dehibe tamin'i Jesosy zay nahatonga anazy nanasitrana ity namana ity. Zay aloha ny voalohany. Faharoa indray de ny Andriamanitra an Jesosy. Hitantsika tsara io fa na ny fahavalon'i Jesosy ara de miteny eto hoe Andriamanitra irery no afaka mamela heloka, nefa de nataon'i Jesosy izany ary hita mihitsy hoe tena voavela ny henony. Misy namantsika tsy manaiky an'izany hoe Jesosy de Andriamanitra, ka ho an'ireo olona zay milaza fa Jesosy de tsy Andriamanitra de io omeo azy io teny io, Jesosy mamela heloka, fa tsy misy afaka mamela heloka fa tsy Andriamanitra irery ihany. Manaiky an'izany daholo ny rehetrarehetra satria Andriamanitra no anontany, Andriamanitra no afaka mamela heloka irery ihany. Izy ihany afaka miteny hoe fafako ny helokao io. Ka matoa Jesosy samy teny an'izany eto ary hita mihitsy fa voavela le heloka matoa nanasitrana le marary izy de dikan'izay Jesosy dia Andriamanitra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Mivavaka isika de misaotra anao zay ry Jesosy Tompo sy Andriamanitray, fa ny finoanay ihany no jerenao fa tsy mijery ny fahotanay ianao, de mamindra fo aminay araka izany ny fahotana izy ataonay. Ary raoka ino anao zay Andriamanitra irery ihany izay manomboka androany. Anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
anao zay raha ilainao jiaby misy izy managna tomobily izy managna tragno vato izy managna bilidiny izy managna rapilane izy managna fitiava izy managna fahendrene izy managna fandifera izy managna paradise Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que tu nous as donné de nouveau, afin que nous écoutions ta parole. Tu as quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Nous t'écoutions, Seigneur. Alors parle, pardonne nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 19e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 1 au verset 8. Matthieu chapitre 9, verset 1 au verset 8. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus, montant dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. On lui emmena un paralysé couché sur un lit. Quand Jésus vit la foi de ces gens, il dit au paralysé: « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes: « Cet homme parle contre Dieu. » Jésus sut ce qu'il pensait et dit: « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus facile de dire: « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire: « Lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé: « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » L'homme se leva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loua Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Il y a deux choses que nous allons préciser aujourd'hui. La première, c'est que lorsqu'on communique avec Dieu, lorsqu'on est en relation avec Jésus, l'important c'est d'avoir la foi. Et deuxièmement, c'est que Jésus est le Dieu qui pardonne les péchés. Des gens ont emmené un paralysé sur un lit à Jésus. Et Jésus a guéri ce paralysé parce qu'il a vu la foi de ces gens-là. Beaucoup d'entre nous pensent que c'est en fonction de ce que nous faisons que Dieu répond à nos prières. En partie, ça peut être vrai et en partie, ça peut être faux. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi nous qui pensent que plus on prie, plus on fait quelque chose, plus Dieu nous écoute. Il y en a qui disent, il faut prier 50 fois par jour, il faut jeûner 2 fois par semaine, et après cela, Dieu nous écoute. Attention, si on raisonne comme cela, on n'aura jamais la satisfaction, puisqu'on est toujours plein de péchés. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Du moment qu'on a la foi, même si on est pécheur, Jésus nous voit. Comme vous pouvez le voir, ces gens-là, dans les autres évangiles, sont entrés dans la maison par le toit. Ce n'était pas leur maison, mais ils ont enlevé les tuiles ou ce qui était sur le toit là,
afin de faire descendre le lit de leurs camarades. C'est pas bien de faire ça. Et pourtant, Jésus a accepté leur requête. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foi. Le fait de vouloir approcher Jésus, même si on est pécheur, c'est ça le plus important. Pas le fait d'être pécheur ou pas. Du moment qu'on a la soif d'approcher Jésus, voilà ce qui est important. Et les péchés, ce sera plus facile de les reconnaître après et de se repentir. Ensuite, deuxièmement, seul Dieu est capable de pardonner les péchés, puisqu'on pêche envers lui, et lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Or, Jésus ici a pardonné les péchés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Beaucoup d'entre nos amis n'acceptent pas le fait que Jésus soit Dieu. Alors la preuve, une des preuves que Jésus est Dieu et que vous pouvez donner à vos amis est ce verset-là. Jésus est capable de pardonner les péchés, puisqu'il a pu guérir cet homme et puisqu'il a dit qu'il a bel et bien ce pouvoir. Aucun homme ne peut faire ceci. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Donc, Jésus est Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Jésus, Seigneur notre Dieu, pour ton amour. Aide-nous à avoir toujours la foi en toi et que nous mettons toute notre confiance en toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Veka be ny VLM eto Antananarivo. Hanomana azy isika. Ny sampana vokovoko manga Luterana Malagasy eto amin'ny Sinota-Paritany Antananarivo dia manolotra ho anao antsamanga mampiray. Antsamanga mampiray. Isika lehibe voalohany ho fanomanana ny fandraisana ny Veka be ny vokovoko manga Luterana Malagasy eto amin'ny Sinota-Paritany Antananarivo. Izany dia ho tanterana ny Alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana Novambra ho avy izao manomboka amin'ny roa ratolakandro ao amin'ny FLM Tanjombato Ararata. Valopy fandraisana anjara arivo ariary. Azadinona ary amin'ny Alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana Novambra ho avy izao. Antsamanga mampiray. Ngaramaro e! Radio Teny Fiainana FM 91.2. Jesus zanak'Ezanahary sambatemi lumatuky anao mitavandra paradisa vaovao lungatregno managny anao Jesosy zanak'Ezanahary sambatemi lumatuky anao mitavandra paradisa vaovao tsy manana vaveza mamilanao ro Jesosy finaritry mandraky zay zaninanao sambatre tsy manana vaveza mamilanao ro Jesosy finaritry mandraky zay zaninanao sambatre tena sambatre olo afake zany vavake mafantatre tena sambatre olo afake zany vavake mafantatre sambatre mino manananao mipetraka ambekamberana itoaroky mba ho anao
temino mananana mipetraka tamberana itoaroky mba hoana hoava tena sambatre olo afake zay mivavake mahafantatre tena sambatre olo afake zay mivavake mahafantatre lunga tegnulo manangenao Jesosy zanake Zagnahary sambatre mino matoky anao mitavana paradisa vava
RTL tsara. Kana dia kely indrindra aza no niandohanao, dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 7:20 hatramin'ny 9:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy 1.7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.